Miarabantsika rehetra tompoko manona ny fahasoavan'ny tompo Jesosy amintsika rehetra mpanaraka ny fandarana efa fizarantsika fifananarantsika sy fifanoroantsika efitra eto amin'ny pejy tahaka ny mahazatra tonona amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo Jesosy sy ny fiadanany ny plénitude ny famonjena teny-pahasoavana efa fifanononantsika mahazatra eto amin'ny pejy foana. Eny ary androany isika iresaka loha hevitra anankiray indray dia ny loha hevitra mikasika ny chat GPT. Ny chat GPT dia support na ihany koa hoe inona re zany no ilazana sy amaritana anazy hoe logiciel ve tsy fantatro tsy haiko fa ataoko hoe tokoro support zany ahafahana mitrandraka fahafantarana amin'ny alalan'ny tonjozotra numerika raha adika tsotsotra de hoe à la base ny solotsaina intelligence artificielle. Ny point positif amin'ity chat GPT ity dia riche amin'ny fampahafantarana izy satria par définition zany amin'ny domaine n'izao tontolo zao de tena azo atao hoe fiable, sûr, exact raha hoentina amin'izay fanambarana izay ny vokatra résultat izay avoakan'ity support chat GPT ity fa androany de anapotsitra aminao zany ny secret sy ny zava-miafina ny fanamaizina sy ny inona reny ilazako azy lay toetra miafina endrika subliminal amin'ity hoe chat GPT ity. Intéressant ty zavatra horesantsika ity intéressant be ty zavatra horesantsika ity satria ny akamaroan'ny olona dia roboka be fotsiny izy. Ny akamaroan'ny olona dia etany-po be fotsiny fahatany be tsotro zao izy amin'ny fampiasana an'ilay support. Ny akamaroan'ny olona de entin'ny fiantanam-po be fotsiny izy ary mampiasa mitroka miaina milomano ary mba tsy tenenako hoe misy mivavaka mihitsy amin'ireny karazana support be da be reny. Lay hoe mivavaka de ankolaka na mivantana mihitsy satria zadiny fa rehefa misy zavatra izay ataoko hoe hitadiavam-baolana surtout ho an'ny mpianatra zao ho an'ny tanora na ara-panahy ihany koa azadiny fa hitanao reo reny le débat be da be ohatrany hoe dadou sur slam sur je sais pas reny dia hitanao mihitsy zany efa manomboka midépendre ary manomboka addict amin'itony support chat GPT itony ny olona ary ao izy no maka ressource ao izy no maka fanazavana satria ny tena tanjon'ny démonie ety amin'ity izao tontolo zao ity de hoy dépendance io zany hoe nameny teny soratra masina ny tany an-danitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny baiboly de petit à petit misy support zay alahatry ny démonie amin'iny teny soratra masina iny ny baiboly zany de miara-mahita isika misy isan-karazany mihitsy ny bokin'ny positivisme ny bokin'ny fivavahany diso isan-karazany zay tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy y compris izay miteraka religion be da be sy fotom-ponona amin'izay anononantsika zay izay tsy mitondra makany amin'ny famonjena Jesosy Kristy sy ny fitsanganany amin'ny maty. De hoy teo hoe
raha mandinika ianareo dia ny karazany débat am'izao ny karazana ady hevitra am'izao na miakatra plateau na tsy miakatra plateau dia mba ahafahan'ny olona anankiray zany misongadina sy miseho hoe olona manam-pahaizana izy olona riche en connaissance izy olona manakavaly izy olona manakarahatra izy fa inona ny zavatra ao ambadik'izay izy fondé eo ambon'io resaka chat GPT io eo daholo ka ny zavatra trandrahana ao daholo ka ny zavatra zay ambarany sy lazainy zay de midika fa efa tsy eo mitsony ilay fitarihan'ny fanamasina zay de midika fa tsy à la base logos tenin'Andriamanitra intsony zay nomena tamin'ny alalan'ny tsindry mandran'Andriamanitra intsony ilay débat sy ilay resaka ifanakalozana izay sous prétexte araky ny lahateny lohateny hoe débat interreligieux religieuse de amin'ny farany mitanjona am'le izy tsy resaka hoe fampibebahana arak'ilay toritenin'ny Paoly apôstôly amin'ny hoe fanoteniko sy ny toriteniko dia tsy fahendrena mataona tsy chat GPT fa toriteny fanehoan'ny hery sy ny fanahy ny fanahy sy ny hery n'Andriamanitra no maneho an'ilay toriteny baiboly tsy izay intsony le izy fa chat GPT eo no miorina ilay fizarana sy fanambarana de izany daholo ny zavatra hitatsika sy ampiainana am'izao taranaka izao itirako am'izay ilay hoe zava-miafiny ty resaka chat GPT ity subliminal be izy io subliminal be mihitsy mifono esprit maloto be mihitsy ty resaka chat GPT ity hoazavaiko le izy noratra kely vetivety hoazavaiko le izy maninona moa no miteny fa hoe subliminal be mifono fanambarana miafina be maloto fanaratsy be mihitsy resaka chat GPT ity fa tsy fantatry ny olona fa ny olona moa de juste mampiasa fotsiny izy hoe fiable pratique il suffit de taper un texte na mitaper mot anankiray fotsiny ao de tonga de misy connaissance lava be na 3 pages na 4 pages nazavany chat GPT aniny avec preuve avec définition précise zavatra ohatrohatran'izany fa ny zava-doza de lay logo mihitsy de efa manambara n'ilay esprit ary mahatonga n'ilay hoe orienté petit à petit ny olona ho addicta sy haka i resource fahalalana ao anatin'ilay izy au lieu de fitarihan'ny fanamasina chat GPT ny chat subliminal ny chat amin'ny teny frantsay izy io dia phonétiquement zany raha amin'ny fanononana dia hoe chat inona moa ny dikan'izay hoe chat izay la chat mialatsiny am'izany teny mahitsy be zany fa izay no afahako manambara an'le izy ny chat dia midika hoe fivavina eno tsara tompoko aza tonga de sendoatra ianao fa raiso ny fanazavana mety aminao de mety aminao tsy mety aminao de zay foana moa ny etsiketa fizarana gasy mahitsy be zay mandray zay tsy mandray on s'en fout chat fivavina GPT inona indray la GPT ny G dia zao no anazavako azy ny G de manondro andreo G ireo sarimbavy ny P io P io de navadiny fotsiny fa be io ny tena izy ary na le fanononana raha de tsy mifanalavitra hoe chat GPT sy ny hoe chat GBT ny B ndray dia milaza an'le hoe bisexuel le bisexuel de reo manana fitaovam-pananahana anankiroa amin'ny tena anankiray sady lany vavy zany zavatra resatsika zany de tsy lay natiora namorona natao amin'ny sahany tena daholo zany hoe contre nature zany la zavatra atsikafitsika eto ary ny tea dia manambara andreo transsexuel ny trans dia ireo mpanova fitaovam-pananahana
mpanao chirurgie am'izany resaka fitaovam-pananana zany hoe volena fitaovam-pananana lehilahy ny olona anankiray na volena ta fitaovam-pananana vehivavy ny olona anankiray mizairina zany zay izy raha to teny mahitsy be fivavina zea dia ny P dia lesbienne vadika bisexe ary ny T dia trans tokony efa manomboka mazavazava amitsika hoe inona izany la eo ambadiky la izy ny zava-miafa nyty chat GPT ity ka izany na ny chat GPT fa nakaiky zany BP fa juste anavadika fotsiny le izy ay lay esprit maizana sy lay fanatao ambadiky io zavatra resahatsika io dia LGBT ihany LGBT ry zareo ny eo ambadiky io ary zareo dia actionnaire amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny maha elita anazy sy lay fanahy minorira an'io esprit io dia saika mitazona misoccuper zavatra ngeza be ty am'ty zao tontolo zao ity zareo banquier fournisseur chef na hôtellerie zany koa tsy midika hoe ratsy zany bravo tsara fa ny lalana dia misokatra ho an zareo ary zareo ny saika tety ny zavatra rehetrarehetra zary saika ary zareo daholo manam-bola ao ambonimbony ao manana témoignage am'izany tsika tsy misy fialonana ao anatin'izany fa ilazana amitsika hoe c'est qui tient ce monde araha vao misy kitikitianao ny anankiray am'ireo dia misy esprit miteny miaraka amin'ny fahefana matanjaka be mitsy eo ambony ao tapaka daholo ny fanampiana mihidy ny eglizy lasa teriny ny lalana amina firenena anankiray ary ny lakle amin'ny varavarana tianao voana dia lasa tena hoe mila gresy tsy fantatra firy taona ianao zay vao mahavany ny varavarany raha tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sinon tsy mahita issue de secours mihitsy anao satria ry zareo daholo nefa eo ambony ao ry zareo daholo nefa mitenira ny coin rehetrarehetra ary zareo no misapote ny système rehetrarehetra en vérité je vous le dis ny titre royal rehetra sy ny possession amina action isan-karazana dia zareo daholo LGBT ary ny sponsor amin'ny zavatra rehetrarehetra na io mondial io ary dia mbola ry zareo ihany makanomakanitsika zava-miafy nyty chat GPT ity ny fanamaloto sy ny fanamaizina miteny ao ambadiky ity chat GPT ity hoy isika teo hoe LGBT fonetikima ihany lay hoe L lay L dia fatatsika tsara am'lay resaka LGBT fa lesbienne manondro andro zareo vehivavy zay sanda tary am'le hoe chat isika dia ny teny hoe fivaviana ny vehivavy manana possession an'io fitaovana mahery vaika io any amin'ny tontolon'ny kondalanisy any amin'ny tontolon'ny ésotérisme sy ny mystique dia misy lanjany be mihitsy any fivaviana ao amin'ny fakana fanasiny fampitana hery mbola resaka hafa koa zany ary lesona hafa sy zava-miafina be ny fanazavanany am'izany na tsotsotra na lalindalina tsy fotoana anazavanana zany androany ary be da be no lavo ao sy mandray fanaratsy ao sy ny attaqué amin'ny alalan'ny fivaviana sady ino fa ny vadin'ny Potifara ny démonie rehefa saika hanafika an'i Josefa animba ny planin'Andriamanitra rehetra tamin'ny alalan'ny fivaviany Potifara izy no nanafika an'i Josefa démonie rehefa nanafika any Abraham izy dia tamin'ny alalan'ny fivaviany Agar no nandrotanany ny planin'Andriamanitra rehetra dia am'izao tsika miresaka izao dia jereva ny situation any Israël contre ny taranaka Ismaël teny daholo na zavatra resantsika izany L ny L ny vehivavy no mitazona ny fivaviana ary izy ihany manana an'io sampona raha voalehilany manana an'io araka ny resantsika ireo volena fitaovam-pananahany vehivavy sy ny trans sy ny bisexe
ora nefa izay mihitsy ilay logo entin'ny ChatGPT zay pitsirotsika eto hoe misy zava-miafina be eo fa ny olona tsy mandinika sy tsy mieritreritra fa juste mampiasa fotsiny. de izany ambarako anao zany izy. Elle lesbienne, ny G gay, ny B efa ndresantsika teo, ny T efa ndresantsika teo, fa lay elle dia lay chat manondro an'ilay vehivavy. Donc zany raha vao miresaka ChatGPT isika de miresaka hoe iza ny ao ambadika, fanahaniza, toetraniza, sofla inona, mazava ho azy fa ny devoly a ny démonie. Io pubatsika tsy hoe anti LGBT, tsy zany ny pubatsika. Tsy mankala sarim-bavy itsika, tsy mahalakala sarin-day tsika. Olo-pirenena tahaka ny olo-pirenena rehetra eny. Isika de tsy mitolona amin'ny nofa mandra. Fiasiana toko fahinana zavatra efa verimberiko eto foana izay. Fa isika kosa de manondro an'ilay fanahy zay manandevo azy reny. Manandevo an'ilay personne, ireo victime zany. De ny résultat de fatatsika rehetra. Santionany fotsiny resako amitsika hoe am'izao fotoan'izao de misy an'ilay aferan'ilay sandaza hoe nisy fuite-na vidéo tsy fantatro, je sais pas. Hoe ny lalao filahina dia nisy nitory tany amin'ny gendarmerie de niaraka tamin'izay ny teny daholo ny esprit rehetrarehetra izay contre sy pour tsy itirako le izy. Fa hitanao mihitsy lay manifestation an'ilay fanahy. D'ailleurs anao moa dia ny esprit zay aparitaka ilay fanahy satria rehefa mijery ny pejiny zareo reny ianao. D'autant plus zareo reny no miseho panomelesina ety amin'ny tambazotra. TikTok, Instagram, Facebook sy ny sisa rehetra, YouTube sy ny zavatra rehetrarehetra. D'ailleurs andro zareo koa toany. Ary ny algorithme ny support numérique rehetra de saika ny pejin'izy reny no atosiny ambony indrindra. Zay mahatonga andro zareo ho be followers be sy attirant be zany ity amin'ity zao tontolo zao. Satria misy an'ilay fanahy an'ilay compatibilité mifampisito anao anatin'izay. Dia ny fitoriana teny tahaka ny tony pejina itony misatra be mihitsy ny abonné. Tsy mitady abonné tsika, on s'en fout de tout ça. Rehefa voalazana de ampy anay zay tokony ho lazainay, fa zay foana ny tariketratsika. Fa ry zareo no manome lesona. Ary ry zareo no misera ny fiarahamonina. Satria izay le fiaraha-miasa. Ary raha mandinika anareo dia suite nyreny afera reny rehefa misy zavatra mitsikafina sy zavatra izay atao hoe tena hoe tsy hitaintsony zay anafenana azy satria contre la nature, contre la loi. Miteny lay fanahy. Dia miaraka amin'izay lay olona efa manomboka fanina sy lay olona manomboka pidera ny zavatra tataraindry zareo reny. Pidera satria le olona makafy mihitsy mihaino zavatra tatarainy. Ora nefa ny zavatra tatarainy zareo de tsy misy afa-tsy zavatra contre la nature. Mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mangony fotsiny piment sauce ny teny ratsy sy ny fampiantsiana ao anatin'ny pejy. Panahelo, mampanahelo. De izany no hitaizana ny tanora sy hitaizana ny firenena ary malalaka. Izany support ampiainana antsika. Izany no support anefena ny ty fiarahamonina ity. Izany no support ampitomboana an'izao taranaka izao. Zany mahatonga ny Baiboly miteny hoe raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Normal satria etofeny chat GPT izay mifono zava-miafina araka ny fanazavantsika azy eto ny fiarahamonina. Même ny mpitory teny ara dia ao amin'ny chat GPT izy no maka information. Zava-doza. Zava-doza. Ka raha miditra ao zany ianao de inona ny tokony position olona matanjaka rabana. Olona tena hoe manana kranina Andriamanitra tsy tota amin'ny alalan'i Jesosy Kristy maresy fahafatesana. Fa tsy olona idolatra hoe manompo sarivongana na ohatrohatran'izany de any amin'ny ChatGPT ianao. Farany ianao lasa mitady plaisir ao an-tenanao sy mitady laza fotsiny d'ailleurs rehefa izay le izy. D'après an'le débat be da be reny inona no fanavovontsy tao anatin'ireny. Fa tsy ohatry maka plaisir fotsiny nataoko an'izao ndray anina de nataoko an'izao ndray anina de resika anina de tsy nahita valitsony anina de mpandainga anina de ohatrohatr'izany fotsiny de fafinaretanao anatin'izany zany hoe rofina indray ny débat manaraka tsy raikitra indray ho le débat. Zay le satria niainga tamin'ny ChatGPT izay mifono zava-miafina araka ny anazavako anazy zany.
izay tena zava-doza zavatra mamofady contre natora raha misy ny fahotana alan'Andriamanitra indrindra dia fitsangajagana LGBT satria ny fahotana fitsangajagana dia hota miatra amin'ny tena fahotana rehetra dia ivelany tena fa ny fahotana miainga amin'ny LGBT dia fahotana miatra amin'ny tena mesasy daholo zany apitaiko amintsika zany mino fa azonao a ilay afatra ampitaina amin'ilay hoe zava-miafina sy zava-doza inona marina moa ilay définition anty chat LGBT ity fa hodikodiny zareo avadany fotsiny P à la place ny B dia ilay chat au lieu de anona ilay L izy ilay vehivavy ilay fifaviana izy dia ozy chat phonétiquement ainsi de suite raha nanao fanazavana dia mazava be clairenet zany fanazavantsika zany amarana koa azy a tsy ataoko lavabe ny mifantana tiako mba vakino aminao fotsiny a ny Isaia toko fahenina andininy fahafolo avakio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ataovy adala ny foniny ity firenena ity ary ataovy dalovana ny sofiny ary ataovy mikipy ny masony fandrao hita ny masony a sy andre ny sofiny ary alala ny fony a dehibe baka izy ka ho sitrana ny tena marina ekeko fa contexte Israel ny teny ambaran'ny mpaminany Isaia eto ataovy adala ny fony ty firenena ity ny tena marina dia tsy hitrak'Andriamanitra mihitsy ny hanadala sy hanajamba sy hanampina ny sofon'ny firenena anankiray fa noho ny toepony pino amin'ilay firenena anankiray tahaka ny toepony Israel tamin'izany vanim-potoana izany malgré hoe nofidian'Andriamanitra ho ampitondrana ny filazoan-tsara ny lalàna sy ireo mpaminany izay ny fidiana tao tamin'ny alalan'izay fitiavan'Andriamanitra izay ny vahoaka hebreo tamin'izany vanim-potoana izany noho ilay toepony izy ireo izay mifikitra foana n'ilay support chat GPT dia iny toepo iny mihitsy no tondron'Andriamanitra hoe ataovy adala ny fony ty firenena ity io foana ilay ambarako amintsika hoe Jehovah Andriamanitra mandinika ny vosiny fo ary mamaly atsika araky ny asantsika tsiraray avy izy zany mandinika ny fony malagasy izy zany dia ny fony malagasy alohany mifikitra ny chat GPT ny fony malagasy ny sofiny malagasy alohany mieno ny zavatra ambarany chat GPT au lieu de mieno ny baiboly ny masony malagasy dia alohany mijery ny vokatra vokariny chat GPT ny sarim-bavy sy ny pampandifindromena sy ny tout genre de abomination vokariny chat GPT au lieu de misitraka zavatra avy amin'Andriamanitra dia iny mihitsy no tsindrin'Andriamanitra iny toepony zay hoe tongava aminao araka ny irinao intercepté kely vetivety ilay hoe Andriamanitra anareo kristianina dia Andriamanitra tsy fitiavana satria izy koa nisy Andriamanitra amorona afo be izany fa nazavaiko ty fa verenako azavaina eto sokafy tsara ny sofinareo Andriamanitra dia fitiavana ny antony namorona an'Andriamanitra izay fitiavana ny afo be tompoko dia noho ny fisitrahanareo ota averiko indray ny antony namorona an'Andriamanitra ny afo be tompoko dia noho ny fisitrahanareo sy fankasitrahanareo fahotana averiko farany ny antony namorona an'Andriamanitra ny afo be dia noho ny fisitrahanareo sy ny fitsetsefanareo fankafizanareo ny vokatry ny chat GPT izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy hoe ianareo manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra satria le zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny tianareo iny resaka chat GPT iny mihitsy dia noho ny toeponareo izay tiany iny dia paradisa ve no omenareo oro nefa ny paradisa tsy compatible amin'iny izay le hoe tonga avy amin'ny irinao satria ny zavatra tianareo dia nocréena mihitsy ny afo be compatible amin'ny zavatra tianareo iny izay ilay raisonnement logique selon la Bible zaraina amintsika foana fa ny fisainanareo sy ny fieritreretanareo no manome plaisir anareo sy manome fantasme anareo hoe Andriamanitra fitiavana ve dia amorona afo be oui au contraire tena fitiavana mihitsy ary namorona ny afo be satria tianareo ilay zavatra zao tontolo zao dia iny toeran'ny afo be iny no compatible amin'ilay fitiavanareo an'ilay zao tontolo zao zany hoe valiny araky ny fitiavanareo zany ianareo satria ianareo tia chat GPT dia valiny arak'izay hoe inona ny sahazan'io chat GPT io mifanandrify amin'io chat GPT io ny afo mandory sy ny fotoamanina ary ny fikitroman'io dia valiny ny fitiavanareo aniny tontolon'ny chat GPT iny zay la izy zay
zay le hoe Andriamanitra tia fitiavana. Dia paradoxe am'izay ho an'ny zanak'Andriamanitra zay tia manao pratika ny filazantsara sy tia miaina ny soratra masina, tia sy manaiky tariny fanamasina, de omeny paradisa compatible am'izay fitiavana avy amin'Andriamanitra izay hoe tia manao pratika ny soratra masina ary manohitra ny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra sy ny abomination selon ny ChatGPT. Mazava ve tompoko? Zany ny fonctionnement sy ny raisonnement ary ny lojika en esprit en vérité fanambaran'ny baiboly rehefa tsy mamaky toko sy andininy bêtement sy mihinanam-bolony ianao. Mazava ny fizarana tianao Jesosy izay no zava-miafiny resaka ChatGPT ity sy ny zava-doza ao ambadika io. Petapeny tsy mahafantatra azy izay nazavantsika izay izy LGBT ihany io fa resaka jeu de mots sy afetsifetsena phonétiquement atsimbadimbadika. Zao tontolo zao no jamba tsy mahita fa mila manana odi-maso isika ahafahantsika matakatra sy mahita mahalala ny zava-miafina sy ny afetsifetsena misy aty amin'ity zao tontolo zao ity. Ny miaramila ny satana sy zao tontolo zao dia mana-tsaina kokoa noho ny zanaky ny mazava. Ka raha tsy manana discernement sy fitarihan'ny fanamasina isika fa na ny fahazavantsaina dia rambasan'ny démonie sy atelin'ny fanaratsy amin'ny piège izay azy sy efa domaine ety amin'ity izao tontolo zao ity izay nanjerana any démonie sy ny apatelon'ny anjely satana. Tianao Jesosy veloma tompoko raha soatsika rehetra.